Rombefolo andro rabe indrindra ny faharetan'ny fivoriana tsy ara-potoana eo anivon'ny anteny mera-pirenena. Misy ny paikady izay hiadina amin'ny jiolantsambo ireo no isan'ny FDB nivoaka tao anatin'ny filan-kevitra ny minisitra farany teo. Tapaka nandritra ity filan-kevitra minisitra ity fa dia isy manomboka raha-pito sabotsy telo Mey fivoriana tsy ara-potoana ny parlementaire ao amin'ny anteny mera-pirenena ka tsy ohatran'ny 12 andro io fivoriana io. Ny fifidianana ny rafitra indrindra fa ireo mpikambana ao anatin'ny bromaharitra ny anteny mera-pirenena no atao lahara-pahamehana amin'izay fivoriana tsy ara-potoana izay. Notsindriana fa tokony atao manaraka ny fitsipika vaovao izay vao avy neken'ny fitsarana avy momba lalam-pandrenana izay fifidianana amin'ny bromaharitra izay. Lany nandritra ity filan-kevitra minisitra ity ihany koa ny didim-panjakana mamaritra ny karama, ny fitaovana, ny tambin-karama sy ny karazana fanampiana maro samihafa izay omena ny filohan'ny anteny mera-pirenena, ny mpikambana ao amin'ny bromaharitra ary ny solombavam-bahoaka rehetra. Voalaza ihany koa fa noho ny fampitambarana ireo ministera maromaro dia amin'ny fanarana izay koa ny teti-bola ministera voakasika. Nampahafantarina nandritra ity filan-kevitra minisitra ity ihany koa ny nametrahana ny filatsako fidiana Madagasikara amin'ny ametrahana centre de fusion d'information na IFC izay adina amin'ny jiolahatsambo. Ka misy ny vola 7.35 tapitrisa euro omen'ny vondrona Europeanina ho an'ny Oseana Indiana sy ny manodidina azy. Misy ihany koa ny fanendrena mpiasa-panjakana ambony.